Mampitomboana aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Andehantsika araka hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay fa omenao indray an'izao herinandro vaovao izao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anatin'izany ka derainay ianao. Ny herinandro vaovao anay Tompo dia apetraka eo am-pelantananao. Mampifanahinao masina ny tari-dalana, ahafahanay manao mandrakariva ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana fa afaka niaraka nivavaka tany am-piangonana omaly ary nandray ny fanasan'ny Tompo ihany koa, fahasoavana lehibe izany. Misaotra ihany koa fa niaraka niaintsika ny alahady faharoa amin'ny Kariny ary alahady voalohany fampizarana ny lohahevitra hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Hoy ary Jesoa lohan'ny fiangonana aminao, amin'ity anio ity. Ny soratra masina dia notsongaina avy eo amin'ny Galatiana 4:9 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanto tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Voaka ny olona rehetra samy izaha toetra ny asany avy, dia samy hanana faliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa. Fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Amen. Ireto ry havana misy hafatra efatra sotontsika avy amin'izany mba hoentintsika mandihy ny tena. Eto aloha izany dia voalohany, manaovy ianao fandinihan-tena ho anao manokana. Izay izany aloha ity. Faharoa dia hita eto koa ny amin'ny hoe mandray andraikitra. Io izany dia mifantoka amin'izay andraikitra nakinina taminy. Voalazany 9:9 hitantsika eto fa samy hitondra ny entany avy ny olona tsirairay avy. Fahatelo, aoka izay ny fampitahana ny tena amin'ny hafa. Tsy mahasoa izany, indrindra fa raha hoentinao manamarina izay mety ho toetra tsara na fihavahanao amin'ny hafa. Fahaefatra, ity dia sontonina avy amin'ny andininy 10: fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanto tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Ry havana, aza mametraka ny tenanao ho ambonin'ny hafa mihitsy, fa izao aoka ianao ho afa-po amin'ny andraikitra nomen'ny Tompo anao. Ary izay ny tena hitantsika mihasikasina amin'ity andininy 14 ity hoe aoka ny olona rehetra samy hizaha toetra ny asany avy, dia samy hanana faliana amin'ny tenany ihany izy, fa tsy amin'ny olon-kafa. Zava-dehibe izany ny andraikitra nomen'ny Tompo anao, fitao tsara ary mifaliany amin'izany fahazam-pitaina na mampitaha ny hafa. Izany izany no hitantsika eto amin'ity hoe fandinihan-tena ity ry havako. Ka dia engany ary isika rehetra mba tena hatanteraka n'izay takin'ny Tompo amintsika tsirairay avy amin'izao andraikitra masina, indrindra amin'izao fandinihan-tena ao anatin'ny volana marsay izao. Dia hitomboana sy handrosoana amin'ny lafin'ny fiainam-panahiny izany ry havana. Hisy vokany tsara eo amin'ny fiainanao sy ny manodidina anao. Izany no irariana. An'Andriamanitra irery no voninahitra. Amen. Miaraka hivavaka isika. Dia misaotra anao mandrakariva izay Tompo ary fa tena fitiavanao anay no mbola itenenanao ny amin'ny hoe aoka izay ary samy handinika ny tenanay, tsy hijery ny hafa mihitsy, tsy hifaninana amin'ny hafa mihitsy, tsy hipetraka eo ambonin'ny hafa mihitsy, na inona na inona mety ho fahamendrehanay, fa dia izay rehetra atao, indrindra ny andraikitra nomenao dia ho tanterahanay amin'ny fitiavana ary feno fifaliana. Dia amin'ny anaranao ary Jesoa no hametrahanay ny fiainanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.